Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ripino Islam. Amin'ity andro ity inshallah tsika dia hanohy ireo adhkar na tonom-bavaka izay vakina maraina sy hariva mba ho fiarovana aminao amin'ny fiainanao eto ambony tany ary ahazoanao ihany koa ny valisoa lehibe any ankoatra. Ny tonom-bavaka androany ity dia notanteriny Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, sahaba anankiray izay manana ny maha izy azy dia niteny izy manao hoe qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, niteny mpaminany sallallahu alaihi wasallam manao hoe man qala raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula wajabat lahu aljanna. Midika manao hoe nizaniza amintsika piny Islam, miteny rehefa mifomaraina ary miteny ihany koa rehefa hariva alohan'ny filentehan'ny masoandro ilay teny hoe raditu billahi rabba, faly sy afapo ary mankasitraka aho fa izy Allah no tompoko, wa bil islami dina, ary faly sy afapo ihany koa aho fa ny islamo no finoako, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula, ary faly ihany koa aho fa i Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia mpaminaniko ary izy no iraka nalefany Allah teto ambony tany. Ka nizaniza miteny an'io teny io isan'ny maraina intelo ary isaky ny hariva alohan'ny filentehan'ny masoandro intelo, dia inona ny valisoa azony? Teneniny mpaminany sallallahu alaihi wasallam wajabat lahu aljanna, voadidy aminy ny fidirana ao amin'izany paradisa izany, na ihany koa azo antoka ny fidirany ao amin'ny paradisa. Noho izany repiny Islam, io tonom-bavaka io dia tonom-bavaka tsotra ary mora atao tsenjery, ary tsaratsara ihany koa ianaranao tsenjery ary ampianarinao ny zanakao ary zarinao ireo zanakao hamaky an'izany ny maraina vao mifoha ary ny hariva alohan'ny matory na alohan'ny filentehany izany masoandro izany, satria izany tonom-bavaka zany ahitanao fahombiazana eto ambony tany ary indrindrandrindra ny fahombiazana lehibe indrindra hidiranao any amin'ny paradisa. Mpafantatrao ve dikan'izany zavatra telo izay noekenao sy mahafapo anao zany? Dia tadidio tsara fa io tonom-bavaka io no valim-panontaniana izay ho anontaniana ireo anjely anankiroa rehefa anao milevina ao am-pasana. Satria voalaza amin'ny tantara sy amin'ny hadisy ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam fa rehefa misy olona anankiray maty ka alevina alina voalohany ao anatin'izany fasana izany, vao miala eo fotsiny ireo mpandevina dia ilay maty maheno an'izany karazana feon'ny kiraron'izy ireo miala eo am-pandevenana. Dia rehefa lasa lavilavitra ireo mpandevina dia tonga ny anjely anankiroa mapetraka an'ilay maty ary manontany fanontaniana anankitelo. Fanontaniana voalohany dia hoe iza no tomponao, fanontaniana faharoa inona ny finoanao, ary fanontaniana fahatelo iza ilay olona izay nalefa taminao nitondra an'izany soro-dalana sy ny fahitsiana ho fanavotana eto an-tany sy any ankoatra. Ka zany fanontaniana anankitelo zany dia voavaly ato anatin'ity tonom-bavaka izay averintsika marainy tsy hariva ity, satria tsika miteny manao raditu billahi rabba, faly sy afapo zao fa izy Allah no tompoko. Ka le fanontaniana voalohany hoe iza no tomponao, dia valiny Allah no tompoko ary faly aho sy afapo amin'ny mahatompoko an'izany tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Dia fanontaniana faharoa hoe iza inona ny finoanao, dia ny
Tonombavaka faharoa indray wa bil islami dina, ary faly sy afa-po aho fa ny islamo no finoako. Dikan'izay le valim-panontaniana faharoa ao am-pasana efa averimberinao eto isaky ny fo maraina sy isaky ny foa hariva. Ary le valim-panontaniana fahatelo wa bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyyan wa rasula, ary mpaminany Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dia afa-po zao fa izy no mpaminany sy iraka nalefa tety ambony tany. Ary zany ihany koa fanontaniana fahatelo iza ny mpaminanao, dia valiny mpaminany Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Rehefa manao an'izany anao maraina sy hariva, intelo ny maraina ary intelo ny hariva, dia valisoa azonao wajabat lahul janna, obligatoire aminao ny fidirana amin'ny paradisa, na voadidy sy azo antoka aminao ny fidirana amin'ny paradisa. Satria nahoana hoe obligatoire sy azo antoka? Satria efa averimberinao vao maraina amin'ny fo ary hariva alohan'ny matory izany zavatra zany intelo, hanika rehefa tonga fanontaniana ao am-pasana dia ho voavalinao mora izany fanontaniana izany, satria efa naverimberinao intelo teto ambony tany, naverimberinao intelo ny maraina ary intelo hariva, ka vitanao tsara ny mamaly an'izany inshallah rehefa ao am-pasana. Etintsika maraninazy ripiny islam, izany tonombavaka izany dia ianao tsy anjery ary azadiny ny mamaky an'izany isan'ny maraina, ary tsy vitanao hoe ianaranao tsy anjery ihany fa ampianaro ny vady aman-janakao, ampianaro ny zanakao, indrindra ny zaza mbola kely, malaky maka an'izany tsy anjery ny zavatra izay ho ampianarinao an'izany, ka averimbereny aminy izany tonombavaka zany. Ary amaranantsika azy dia andao averinantsika indroa na intelo izany teny zany manao hoe raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyyan wa rasula. Zay no tonombavaka antsika tamin'ny ity androany ity, inshallah amin'ny manaraka mitondra tonombavaka vaovao indray ary ho ampiarintsika izany maraina sy hariva mba ho fiarovana sy fahombiazantsika eto ambony tany ary fahombiazana ihany koa any ankoatra. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.